Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Mankasitraka anao manaraka ny radiomada.com sy tvmada.com amin'izao fotoana izao. Mbola ambony ny taham-pahafatesan'ny reny eo am-piterahana eto Madagasikara. Vehivavy 500 amin'ny iray hetsy no mamoy ny ainy eo am-piterahana. Antony mahatonga izany ny tsy fitilinany aloha, ny mety ho fahasarotana hitranga mandritra ny fiterahana sy ny fitondrana voga. Fomba iray ahafahana misoroka izany ny fanaovana ekografia. Mbola vitsy anefa ireo sampana manana olona sy ny fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Misy ny ezaka ankehitriny amin'ny fampiofanana ny mpampivelona momba ny ekografia obstétricale et communautaire. Isan'ireo nanaraka izany fiofanana izany, i Fifaliana Randriamalala, mpampivelona. Nataonay zany formation échographie obstétricale communautaire. Dia izy fampianarana namenanay dia resaka fanaramaso amin'ny vehivavy bevoka. Dia mba hampiaina ny fahafatesany vehivavy bevoka eo am-piterahana zany. Dia indrindra ho an'ny vehivavy satria ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zany hatramin'ny vehivavy bevoka ny manao ekografia foana zany na dia ho an'ny telo-bolana voalohany vao misaika iny dia na ilay faharoan'ny telo-bolana faharoa na ny faran'ilay efaka izy-tera ny fanaramaso ho an'ny vehivavy bevoka zany ny ekografia obstétricale dia izay no tena fanana ataonay sage-femme. Inona ny mety hoe mampiavaka an'ilay izy hoe communautaire? Ohatra zany dia ho an-drehetrarehetra natokana ho an-drehetrarehetra ilay izay maha-communautaire anazy fa tsy voatery hoe eto amin'ny eto Antananarivo ihany na ny ambanivohitra na ny eto andrenivohitra na izan'eto zany. Dia ny voateny teo koa hoe mbola vitsy ny vehivavy mandeha misafo. Inona ny antony tena mahatonga an'izay raha ny fahalalanao azy? Ny fahalalako anazy dia mbola vitsy ny vehivavy misafo satria zany mbola mieritreritra ny eo ihany aloha le hoe misy hoe masika ny rasazy dia eo ihany koa le tsy fahafantarana hoe tena misy fiantraikany amin'ilay fiterahana le izy mampiena satria miaro nahoana moa zany amin'ny teny ihany hoe prévenir an'ilay rehefa misoroka an'ilay rehefa fahafatesana eo fiterahana zany dia voaaro izay no mety tsy mbola takatry marany hoe misoroka amin'ilay afiariana zany hoe inona ny tokony atao rehefa eo am-piterahana dia ahafahana mampiena io taham-pahafatesana ambony eo am-piterahana io ny fahafehezan'ireo mpampivelona ny ekografia obstétricale communautaire. Hoy kosa ny talen'ny fampiofanana ao amin'ny Institut National de Santé Publique et Communautaire Roland Ratsimbazafy. Vano moa zany dia nanoana tsotsotra natao amoana ireo andiana fampivelona izay nanao fiofahana manokana momba ny fampiasana ny ekografia amin'ny fanaramaso ny voka ny reny bevoka. Misy firy ireo? 20 misy an'ireo ary satria misy efa ny faritra maro Madagasikara. Inona no nahatonga an'izay hoe fiofanana amin'ny ekografia izay nefa misy koa ilay miofana manokana amin'ny imagerie médicale? Ity zany dia atao hoe fiofanana fomba fanapariana ny fiofanana ao anatin'ny ekografia. Ny antony dia fantatsika fa hatramin'izao dia mbola avo dia avo ny tahafatesana ny reny bevoka eto Madagasikara manakaikaiky ny 500 isaky ny zaza rahahitsy izay teraka. Mbola avo dia avo zany tahafatesana izany dia anisany atao hoe fitaovana entina mampidina zany tahafatesana zany ny fampiasana ny ekografia ny fanarahamaso ny fahasalamana ireny mitondra voka. Azo lazaina hoe fa ampy ve ny mpampivelona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Raha ny hoe ampy fahafantarako azy raha salanisa napetraky ny Organisation mondiale de la santé dia
tsy ampiketsy tsy ohatsaiko ny isavanisa fa ny tena marina koa dia ny fitsinjarana koa ny misy mety fanamboarana